Ny fidiovan'ny vehivavy zany a tokony a tsy atao kely a fa tsy atao be loatra. Tiako tenena amin'izay zany a ny vehivavy tokony tsy dia manana an'le fitiavana hadio loatra. Hantise de propreté moa izy ny vazaha satria ao amin'ny vehivavy ao misy an'le bakteria atao hoe bakteria saprofity. Io zany germe voajanahary mihitsy io ao anatin'ny tenanao ao, natao hiaro anao amin'izay zavatra rehetrarehetra avy etỳ ivelany sy ny ao anatiny. Izany hoe ny microbe zany io fa microbe natao hiaro anao. Ka rehefa misasa matetika loatra ianao a dia mety maty io, dia tsy voaharo ara-dalàna ianao dia mora tonga ny zavatra maloto rehetra avy etỳ ivelany manome an'ilay infection sy karazana aretina azon'ny vehivavy ireny sy azo avy amin'ny firaisana. Fa ny vehivavy koa dia tsy tokony hisasa mihitsy ary izay tena fadina mihitsy ny misasa amin'ny savony indrindra ny ao anatiny. Fa ny natiora zany dia efa mamoaka izay maloto rehetra dia iny ny diovina. Izany hoe izay zavatra rehetrarehetra mivoaka eo ihany ny diovinao. Misasa zany ianao a dia izay eo ivelany eo ihany ny diovinao. Faharoa izay dia indrindrandrindra ny vehivavy tsy tokony hisikotra rehefa misasa satria iny tananao iny ihany mitondra ny microbe hiditra any, izany hoe vecteur zany ny tananao a, satria na misasa ohatran'iny ary ny microbe izay tsy hita amin'ny maso izay izy a, mety ianao indray no mampiditra any. Dia sady manimba an'le ialako tsiny angamba ty fa tsy haiko manazava anazy, ny élasticité n'ilay muqueuse ao anatiny ao zany ny tanana mitsofotsofika an'iny iray a mitondra microbe, mety mitondra microbe koa. Dia ny savony tsy azo ampiasaina, dia ny karazan-tsavony rehetra tsy azo ampiasaina raha ampiasa savony ianao amin'ny fotoana tena mety ilavana azy zany a, dia ny savony ampiasaina etỳ ivelany ihany raha ohatra ka amin'ny fotoana tena mety hoe ilavana azy. Ny fotoanany rehefa tonga ny fadi-bolana dia mety mitombo izay fisasana izay, zany hoe ny tena tsara indrindra zany dia indroa isan'andro ny vehivavy misasa, maraina sy ny hariva. Fa rehefa tonga ny fahazom-bolana mety azonao ampitomboina izay a. Fa rehefa tena tsy manana fahafahana anao an'izay ianao, ohatra miasa na any amin'ny toerana tsy hahafahanao manao an'izay a, dia ny lambanao na ny serviettanao na izay zavatra hoentinao eny zany tokony farafahaela ny isakiny adiny efatra miova sy misasa sy misolo mba tsy hampiraikitra, mba tsy hahafahan'ny bakteria zany miomba ao, ny microbe rehetra miomba ao anatinao ao amin'ilay hitondranao an'ilay serviette ela loatra. Dia indrindrandrindra ty zany tokony ampianarina manomboka amin'ny vavy kely, mbola kely ny zaza dia tokony ampianarina ty rehefa mifafa dia avy any aloha makany arina, satria raha avy any arina ianao mifafa makany aloha dia ny germe avy any amin'ny aty arina zany a lasa mandeha any amin'ny fivavianao dia iny koa mety miteraka zavatra hafa indray koa. Le gants de toilette moa zany mety ilaina izy raha ohatra hoe tena any amin'ny toerana tsy manana toerana ianao ahafahanao misasa mirobaroba misasa zany, saingy ny tena mety sy ny tsara indrindra dia tena misasa mihitsy. Fa ny serviette na ny gants de toilette na ny zavatra madio avy eo zany a maina dia ampiasainao hifafanao. Fa ny lingety kosa nefa iny tokony mariako kely. Ny lingety mitovy amin'ny savony ihany, misy produit chimique iny le manimba le microbe miaro amin'ny vatantsika, le germe zany, dia iny tsy dia tena tsara mampiasa an'iny. Raha hoe indray mandeha tsy indraindray izy mety hoe ilaina ihany amin'ny fotoana le mahasarotra anao, le hoe tsy hahafahanao mahita rano sy ny rehetrarehetra, fa iny tsy dia tsara loatra zany amin'ny fisasan'ny vehivavy satria misy produit iny a dia mety manimba.